tetsy amin'ny hotely Ibis tetsy Ankorondrano tetsy ny fahasivy-ambin'ny-folo sy ny faharoapolo ny volana jolay lasa teo no Notanterahana ilay fifampidinihana teo amin'ny mpisehatra rehetra momba ny fampiriboroboana ny koperativa ary ihany koa ny famolavolana ny paikady ahafahana mampandroso izany koperativa izany eo ihany koa ny fanatsaran'ny lalàna manodidina azy ity. Fanatsarana ny sehatra ny koperativa mba ahafahan'ireo mpamokatra mampiakatra ny fari-piainany ary fanatsarana ny lalàna mikasika ny koperativa izay mifantoka amin'ny sehatra ny fitaterana no isan'ny ompana ny atrikasa izay notanterahana tetsy amin'ny hotely Ibis nandritra ny roa andro. Tsika rehefa resaka koperativa dia matetika ny transporteur ihany fantatsika fa ny tena sehatra ny koperativa goavana mila apetrakantsika eto Madagasikara dia ny avy eny amin'ny tatsa-mpamokatra ahafahan'izy ireo mivondrona anatina koperativa mivondrona ny vokatra mitovy ny vidin'ny vokatra amin'izay fotoana izay fa tsy tsiny ny ambony sy ambany lasa voafitaka izy ary miena be ilay vidin'ilay izy ary ny fandrinina amin'ny indostria dia afaka mametraka mihitsy ary miaraka amin'ireo mpiara-miambinantoka orinasaky majinika kely ao fanodinana an'ireny vokatra ireny mba ahafahany mivoaka tanteraka mihitsy eny amin'ilay faritra misy azy ireny. Izay no tena atrikasa nataontsika teto ary hiteo satria mety manova zany tsika ilay lalàna mikasika ny koperativa izay lasa mitodika loatra makany amin'ilay hoe koperativa fitaterana. Mbola maro ny olana sedrain'ny koperativa izay any ambanivohitra ny ankamaroan'izy ireo. Ny ankabeazan'izy ireny mantsy any ambanivohitra. Matetika any ambanivohitra tsy misy tsena any zany, tsy misy hoe tsena lehibe ahafahany zareo mivarotra ny vokatrany. Fa zareo samy zareo any dia eo zany ireo le araka ny kabary minisitra teo eo ireo le mpaka vokatra indraindray zany mahatonga an'ilay vidim-bokatra zareo midina be satria ampidino izy ampidin'ny mpaka vokatra zany izy ireo dia tsy misondrotra mihitsy fa ambany dia ambany ny vidim-bokatra indrindray araka tafiditra anaty fatiantoka dia tsy mandroso mihitsy zareo, tsisy fitomboana ara-toekarena eo amin'ny koperativa mihitsy izany. Faharoa manaraka izany leo amin'ilay tsy fahaizana, tsy fifehezana loatra na ara-teknika na ara-pitantanana dia mitarika ihany koa tsy fandrosoan'izy ireo. Eo amin'ny teknika ohatra tsy indraindray zany tsy rehefa tsy misy mpiara-miambinantoka na mpalohana dia izay teknika mpamokarana eo ihany no ampiasainy dia mazava ho azy fa tsy mivoatra izy na ny filana nefa indraindray betsaka ihany ny besoin fa tsy fahafantarana zareo an'izay tsena misy izay koa. Misy hatrany amin'ny 2 any ho any ny koperativa manerana ny nosy izay misy mpikambana misy hatrany amin'ny 4 alina ary ny atsasa-manilan'ireo dia eto amin'ny faritany Antananarivo avokoa.